resatsika azy fandarana izay anisan'ny be mpiandry fandarana izay anisan'ny be mpangataka ihany koa teto amin'ny Real TV Madagasikara indrindra ny fandarana l'invité du jour ny Ivaniana ny vahintsika ho amin'ity ala ity fifaliana ho antsika araka izany ny mandray ny vahintsika Andriamatoa Rakotoarisoa Joseph fantatry ny maro amin'ny anarana hoe Koto Lila Mahintso Ambo amma ataontsika hoe olo-pirenena azy fa eo ihany koa amma blogueur na lanceur d'alerte atsika ilazana azy avokoa eny anivo ny tambadrotra serasera indrindra moa fa ny tambadrotra Facebook no tena alalan'ny malagasy azy miaraba manokana anao Andriamatoa Rakotoarisoa Joseph na ikoto Lila Mahintso Ambo misaotra anao tomboka nanaiky nasainy ny fandarana l'invité du jour eto amin'ny Real TV Madagasikara ho amin'ny ity ala ity satria maro tokoa ny mpakafy anao ny mpanaraka anao no efa nindrandra an'izao fandarana zao ka dia miaraba indrindra tomboka. Misaotra anao Gasikara dia miarahaba ny ekipan'ny Real TV Madagasikara sy ny malagasy rehetra zay manaraka fandarana na amin'ny radio na amin'ny Facebook na amin'ny fahitalavitra. Anaovana kompatanana manokana ihany koa isika malagasy rehetra izay monina sy mila ravinahitra any ampitan-dranomasina miaraka amintsika ho amin'ity alina ity Koto andeha ataoko hoe Koto ngamba ny tena fiantsonanao Rakotoarisoa Joseph no anarana no mendray mandeniny azy Koto no alalan'ny olona maro anao raha sitraka ao tsy mampanina anao ve ataoko an'izay Koto zay ihany no etsoka anao tanatin'ny fandarana. Tsy mampanina ka anarana nabotrabotra zay. Eny ary raha miresaky tsika ny Koto somary atao hoe sarosarotra ihany no nandeha ataontsika hoe nitady ny mombamomba anao sy ny mahakasika anao ny antony dia tena ao anatiny tena atao hoe fikarohana lalitsika ny zavatra misy anefany dia misy ny atao hoe vokatra voray eto ampelantanana tena asaiko mihitsy ny anao andiso na ihany koa anamarina raha toa ka misy ny fahadisoana olombelona ihany satria dia sambany ianao no vahina ato anatin'ny fandarana everina fa ilain'ny malagasy misy ifandraisany amin'ny adihevitsika ihany koa ny resako ny mahakasika momban'ny Koto Lila Mahintso Ambo na Rakotoarisoa Joseph raha ny marina dia réceptionniste na hôtely lehibe anankiray ao Suisse no nahitany ny malagasy ny mpanaravo mpanao gazety moa taitra raha nahitan'izay tamin'ireo hainao manjery frantsay indrindra fa raha nitady sy nikaroka zany ny mahakasika ny cursus akademika anao dia manana ny ataontsika hoe licence science naturelle anao ary isan'ireo malagasy izay nianatra tetsy amin'ny université an'Antananarivo tetsy Akatso ary manana ihany koa zany ny spécialité management tourisme zany hôtellerie ihany koa izay azonao teo anivo amin'ny université ISCAM tamin'izany fotoana izany koatran'izay ihany koa dia manana ny diplôme de management pour chef d'établissement public i Koto raha ny vaovao zay ananako ato ary akoatran'izay ihany koa dia manam-pahaizana momba ny informatique satria technicien sup de réseau informatique any France ianao izay no ataontsika hoe andraikitra andraisinao fa akoatran'izay ihany koa dia gaga raha nahita fa ny taona 2 hatramin'ny taona 3 sy 2 dia niasa tany amin'ny nosy rahavavy la réunion ka ity Koto ity ary tompona boaty informatika izy io manao an'ireny fivarotana ny ordinateur ireny manamboatra ordinateur ihany koa zany hoe vente sy réparation ordinateur tamin'izany fotoana izany akoatran'izay ihany koa teto Madagasikara nisy an'ilay ataontsika hoe STV karazana responsable informatique tao hony anao izy io dia tena hoe manerana ny Madagasikara mihitsiny ilaiko moa raha misy fanazavanao mifanampiny zany ao anatin'izay rehetrarehetra zay raha tsorintsika zany dia eo zany ny ataontsika hoe fahaizanao sy ny fanananao zany ny tontolon'ny fitantanana ny tontolon'ny fizahan-tany sy ny hôtely fa eo ihany koa ny tontolon'ny informatique zay efa nanananao boaty mihitsy moa tatsy la réunion izay no fahafantarako anao ankehitriny anao dia
miasa amina hôtely anankiray asiko fanazavana kely ihany hoe réceptionniste le asanao miteraka adihevitra hoe ay bandy réceptionniste ve no manambanimbany gasy sala am'izao ka azonao azavaina kely ve makasika amin'izy io sy ireto le fianarana izay noratovinao ireto fa akoatran'izay fiainana andavanandro zay raha miresaka an'le kototsika iray am'ireo malagasy mpaneho hevitra makasika ny fiainam-pirenena ny tontolon'ny mozika indrindra ihany koa ny atao hoe fizarana tsika zany iny anivony reny tambadrotra serasera Facebook reny zay no mampatonganana mitraka hoe blogueur Facebook ikoto androany misy hoaintsinao ve na hoamarinao toka amsotranao na fitenenana gaga ny tenako fa anananao kay ny momba rehetrrehetra ary amariniko izy fa tsy misy disona ny kely ny faranako boîte informatique tao la réunion dia mba responsable informatique ny STV na SCAC manerana Madagasikara tamin'ny telo amby roa arivo Tomasina ny nanomboka de tery amin'ny foibe ny STV Tanjombato dia mikasika ny hoe réceptionniste zany aoka angambany azava amin'ny malagasy fa voalohany aloha zany réceptionniste zany tsy ohatran'ny réceptionniste amin'ny hôtely de volana na hôtely voahirana mpanome clé fa zany réceptionniste zany raha aty Suisse manokana ny France mbola tsy fantatro fandreny fa aty Suisse dia olona mivoaka amin'ny ino zany école hôtelière no manao an'izany efa nafakako teto amin'ny Facebook moa zany nyfandehany fa tsy tena zay loatra satria ny Suisse alémanique zany hoe ny faritra amin'ny teny allemand amin'ny Suisse de tsy mba tia an'le titre mipoapoaka be hoe responsable administratif na hoe chef personnel na hoe responsable d'hébergement fa ny amle toerana esato zany de bureau anankiray ihany misy ny tompony de akoatra ny tompo tonga de izany ny tompony andraikitra amin'ny resaka administratif rehetrrehetra eo ny fanaovana ny inao zany ny déclaration ny charge sociale sy ny rehetra mikasika ny mpiasa za manao azy eo ny fifandraisana amin'ny office de tourisme de zany no miandraikitra zay zavatra zay eo ny fiaramiasa amin'ny inao zany ny syndic de village syndic moa zany président Fokotany filazany zany bebe ny zavatra karakaraina satria misy ny fikarakarana mikasika ny hoe ny bus ho an'ny tourisme ho an'ny touriste misy ny fermeture ny autoroute misy ny fanomezana horaire ny sambo bebe ny zavatra rahana miasa amin'ny Fokotany de za ihany mandrakitra azy de araky le teny foteo zany moa afaka ataony rehetra zay mamangy le hôtely de hitanareo ao fa zarery no anatin'ny bureau miandraikitra na ny restaurant zany manao contrôle ny chiffre hoentin'ny serveur sy ny bar rehetra de za koa mandray ny ino zany chiffre rehetra amin'ny hôtely de manome statistique koa ny office de tourisme satria ohatran'ny aty aminay ity zany de ilaina ny fantatra hoe nationalité inona daholo no tonga teto tamin'ny ty volana ty de niveau social le olona to inona le profession le olona tonga touriste ve sa olona piasa no tonga amle région be zany lizy basta be fa le réceptionniste zany karazana titre fotsiny hoe satria amin'ny réception de nalainy inao zany ny mpanao gazetin'ny France 2 moa nandrain'izy réceptionniste fa ny mpanao gazetin'ny TF1 de nanohatra hoe chef réceptionniste ka tsy de misy loatra aloha hoe titre atao hoe responsable administratif karazany zavatra resanao zany nefa ny tokony hoe gérant zany ianao nge zany fa tsy réceptionniste koa to anatin'le izy menatra ve anao raha misalotra an'izay andraikitra hoe réceptionniste zay le titre teo zany titre zany ohatrany hoe ararotiny olona nge olona tsy tia nge no inona moa zany no mivoy an'izay resaka réceptionniste zany fa azo betrehetra atao ndi mba namarina ina marina ndraiky anakin'izy izy ary efa misy gasy anankiroa na telo nefa nandalo tao fa gérant no tena ataon'izy misy ny tompony zany de tsy azonao lavina na manampahaizanao izy na tsy
na ambany tsy tsisy satria tokony efa 6e génération no mitorany hôtely io zany telonjato taona nisy ny hôtely Sapo ary hôtely hitanareo amin'ny télé reny hitanareo amin'ny YouTube zavatra fantatra eran'izao tontolo izao ny olona eran'izao tontolo izao zany no tonga amin'ny hôtely io zany nisy ny amérikana ny européana nisy ny asiatika nanomboka nisy le tournage na série antsoina hoe Crash l'indinamio azoreo jerena amin'ny YouTube zay série zay série sud-coréenne izy io de no série io zany de tonga daholo zareo asiatika de hita koa moa zany zareo avy any Arabie Saoudita ny Jordaniana eran'izao tontolo izao zany no tonga amin'ny hôtely io zay ngamba ny azoko zay zavatra oui entoka ka sarotra be ny laza hoe anome la clé fotsiny hoe bonjour monsieur bonjour madame de teny la clé tsy mety zany satria reo olo reo eran'izao tontolo izao tonga sy maintsy manontany eo amin'ny akay izy hoe inona ny activité manodidinao manao ina moa zany manao andraikitry ny office de tourisme moa zany hoe tsy maintsy fantatra daholo atsy ny GS bar atsy ny tourme ardeur atsy ny ina moa zany ny train au vapeur rotorn ato ny Ballenberg ato ny ino manodidina rehetra amin'ny région misy na inana région Berne Oberland misy na iny zany de tsy maintsy maîtriser tsy maintsy fantatra ary tsy maintsy fantatra tamin'ny horaire-ny bateau ny karazana abonnement mandeha amin'ny bateau ny réduction azo raha manao visite na musée be de be izy fa tsy vitany hoe bonjour monsieur bonjour madame de mena la clé zay no mba tonga amin'ny telo hoe gérant ihany izy satria izany manao contrôle ny chiffre rehetra ao amin'ny hôtely izany no manao ny boucle ina moa zany inao fa zany ina moa zany fermeture journalière ny chiffre rehetra ao amin'ny hôtely de mitransmettre anazy ny comptabilité eny ary tsy retratraritra ihany moa izy iny koto fa raha ohatra ka Nigeria anzay ataontsika hoe koto lela mahitsy amin'izay isika ny taona 17 no natserovako nahitananao voalohany indrindra teo anivy ny tontolo ny Facebook taty amin'ny taona 17 anao no nanomboka niakatra ny mpanaraka anao ao anatin'ireny fanokevitra maro samihafa amin'ny alalan'ny vidéo izay ataonao reny taty amin'ny 24 rehefa tonga ny coronavirus niakatra mafy be ny mpanaraka ny koto ary isan'ireo malagasy be mpanaraka ao anatin'ny tambandrotra serasera ianao ka raha miresaka an'izay ataontsika hoe koto lela mahitsy ambo zay dia inona kay mety hoe dikan'le hoe koto lela mahitsy ambo mihitsy ao anatin'ilay tontolon'ny Facebook inona ny antony safidy an'ilay anarana ihany koa hoe koto misy dikany ve zany le koto zany moa zany ary fitanareo zany raha koto arisony anarako de koto no fiantsoa zany tamin'ny zambola kely fiantsony dadanay ary zay fiantsony dadanay koto zay tena ina moa zany navotravotra azy zavatra zay de tazomiko amin'ny koto iny ary raha nosy bianal ara de koto daholo ny afantaran'ny olona zany anosy bianal le hoe lilahy mahitsoambo lilahy mahitsoambo de misy hoe lilahy zany zany lehilahy viril ngamba no azo lazana zany de aveo mahitso amin'ny teny Betsimisaraka de mainty ambo amin'ny teny Betsimisaraka koa lehilahy zany hoe lehilahy ino zany lava ranjanana zany midikan'le lilahy mahitsoambo ary izy io de nalaiko manokana satria ny tena ambadiky zay lilahy mahitsoambo zay dia olona Don Juan tia ny vehivavy zany hoe tamin'ny stéréotype tamin'ny andron'ny mamalagasy mbola tsy nidiran'le type européen le stéréotype européen de misy hira ngamba enonareo ngamba hoe lilahy mahitsoambo tany tsara be zany hoe lilahy mahitsoambo zany olona nanao ravage mihitsy zany izay hira lilahy mahitsoambo zay tany avaratra fa misy koa hirany Ezebaest anatin'le hoe avereny kelindre mandeha lilahy mahitsoambo ka lilahy mahitsoambo tamin'ny malagasy taloha zany hoe ny type ny bogosy amin'ny malagasy zany tamin'izay de ny olona mainty lava ranjanana sportif zay zany no fandehan'iny maro manany aina satria hitanao za olona provocateur fa
misy mambarina azy zany zay raha ohatra zangy lasa hoe mety fambo androsion na hoe tombeur de misy mambarina azy zavatra zay zay nakako niny anarana iny de aveo koa nalaiko koa le anarana satria teny tsy misaraka le izy de za moa zany efa fantatra fa avy anosy bianala tsy misaraka tatsimo de ila maitso am'izay toko hoe mapety azy de hoe inona natonga le raha miresaka an'izay le koty zay mba te antany aminao fotsiny hatram'izay nanomboka nanarano malagasy anao ary ny fanokevitra na politika na kolotsaina be dehibe ao hidirantsika daholo rehefa aveo fa saika maneho hevitra foana ianao mba te antany anao androany lay rakotoary Sojozefa mihitsy no mamaly anao hoe inona na hoe nitondra inona ho an'ny Madagasikara ny fisiny zany koto zany tao anatin'ny fiainam-pirenena amin'ny fieritreretanao anazy hitako nisy fotoana zany tena tsy indray mandeha namba mety efipolo ny hoe idiko le pezy fa tena leobe zany amin'ny le PDB tsy mahazo zavatra tenena PDB no milaza fa koto mpanambany gasy io poerapoera fotsiny fa any andafy any misy inao zany tsikiny vita lasa any andafy de manambanimbany gasy efona de nisy fotoana tena leo de ajano fa saingy araka tenao zao inona no hoentina ny firenena de DDB ny tanora indrindrandrindra ny tanora étudiant no mahita anatin'le koto image na inona moa zany modely hoe modely olona tia fianarana tsy tiany inona moa zany ny rendrarendra mba misy zavatra mba azo isairana le zavatra resahana satria raha mijery anao ny mpanao Facebook hafa ny be mpanaraka de tsy afa-tsy inona moa zany manala azy manao blague kakaboudin zay zany no ataony rehetrarehetra de nefany amin'ny koto zany BDB ny adevitra isan-karazana fivavahana politika na ny artiste na ny tanora na ny fiainam-pirenena manontolo misy foana adevitra zany etomihany o zany mitondra inona am'le Madagasikara mitondra zavatra mihitsy izy satria na ireo mpanao politika ireo de mijery zavatra ataoko eto ny zavatra teneniko eto tsy indray mandeha tsy indroa fa tena misy miaino amin'ny anao dikan'izay zany resaka influence zay satria raha ohatra resina amin'ny mpanao Facebook hafa de mety tsy zavatra entina firenena raha ohatra anao blague kakaboudin foana de tao isanazany fa tsy zavatra ilana zany na firenena zany hoe manala azy zany hoe ny olona efa reraky ny fiainana reraky ny inona moa zany ny tsy mahazo miteny rehetrarehetra de juste hoe manala azy fotsiny fa ny mahasamihafa ny koto zany mba manome fanantenana ho an'le tanora mba manome fanantenana koa any sasany tsy mahazo mitena ny Madagasikara ny BDB ny zavatra rehetrarehetra ny tsy marary azy ao anatin'ny tenany ao de nefa tsy afaka miteny sady tsy afaka manao inona zany amin'ny situation Madagasikara de mba ikoto no miteny zavatra rehetraretiny io de le araka le teny vazaha hoe c'est que les autres pensent tout bas de za zany no manome mbola fantahana kely ho an'ny olona de en plus zany ateny teo ma-influencer anazy de raha nanakina hira tononkira tamin'ny efa roa lasa zay de misy fandraisana ndraiky natao firenena raha nanakina koa ohatra hoe hira faneva vo vetivety teo ohatra fotsiny zany hira faneva atao jeu de gile de ahitatsika fa novany moa zany ny filoha le hira namboarana izy ka zany hoe zany miaino de miaino ny fitoam-panjakana miaino de miaino koa malagasy satria tsy voatanisako eto daholo ny zavatra nandalo teto zay nampiova zavatra indrindrandrindra de le mba azo ny tanora hoe iankinana na mba misy modely anankiray mba azo arahana fa de aiza ve de inona moa zany ny artiste fotsiny hita isanandro ny mpanao blague fotsiny hita isanandro ny mpanala azy fotsiny hita isanandro de mba farafaratsy mba misy zavatra jerena amin'ny Facebook hoe mba misy ady hevitra mba misy zavatra marina fa misy zavatra mampimebena atao anatin'ny koto fa mba misy zavatra ampiasana saina mba misy fahalalana toa miditra zany fa ny akoatr'izay de hitantsika zany fa de tsy hita hoe ahoana ny fimoanaovana azy zay zay no mety ho fahitan'ny koto anazy fa ny manahirana amin'ny koto dia rehefa mijery no fanokevitra ao zany de maheno foana ianao hoe vendrana ny malagasy vendrana
ary mametraka ny toeranao amina faripalalana ambony be anao de ny malagasy rehetra ao ambaninao daholy a tsy misy may akoatranao a ianao mifaratampom-pahalalana indrindra zay lay koto zay ny fahitany malagasy any koto a ka azonao azavaina ve hoe inona le hoe malagasy vendrana ohatry ny ahoana le hoe malagasy vendrana fa ianao rery zany a no tsy vendrana ve azonao azavaina ve le hoe malagasy vendrana tompoko inona ny tiana ho tenenina ny tiako tenenina dia voalohany a de marary a ny foko raha ohatra ke za mpanavendrana gasy araka ny filaza raha mpanavendrana gasy a de tsisy raharaiko zay Madagasikara sy zavatra mandalo a Madagasikara malana ny asako aty mavelona tsara miaina ara-dalàna aty Suisse a ny zanako efa nivoaka ingénieur amin'ny centre supérieur Igo efa hitany rehetra teto a ny zanako faharoa mianatra manao master any Los Angeles de raha tokony izy de fa ampia zany ny fianako aty ny fianako aty andafy ity zany ampia de raha ohatra ka manambany gasy araka ny fandraisany gasy de zavatra ataoko de inona moa iraraiko zay zavatra mandalo any na opitean-dralahy io na rehetrarehetra fo matoa miteny de inona moa zany fitiavan-tanindrazana fitiavana an'ilay malagasy azavatra zay tsy tsapany malagasy satria raha ny zanako tenenao elahy ty lesy tena vendrana mihitsy elahy ty ohatra hoe miverina avy any ampianarana izy a de raha midaka miteny hoe vendrana midika ve zany fa manambany any an'le ankizy kely zany avy any ampianarana zanaka tiana zao de lazainao fa hoe vendrana fa matoa izy miteny mba atatra izy moa le ankizy kely ary d'ailleurs koa tsy tokony atehitra ny gasy a raha lazaina fa hoe vendrana satria ny zava-misy de zao i Madagasikara manana arena kibony tany rehetraretra tsy zava-tsana malagasy tsara tsara Madagasikara amin'ny resaka tourisme rehetrarehetra de jereo ve maninona ve io Maurice kely io akaiky io no fata-daza eran-tany amin'ny resaka tourisme io Madagasikara manana 36 000 kilomètres na plage ny Madagasikara manana volamena ny cobalt satsoanareo tsony zany za tsy afatanisa tsony ny arena na zavatra mavokatra hoe zavatra tadiavin'olona eran'izao tontolo zao ny cacao aty Suisse ety de mandeha tsetsely etsy anao de cacao de Madagasikara ny chocolat etsy anao de ataon'olona publicité cacao de Madagasikara marary ny fonao hoe ny Suisse mivatra cacao Madagasikara ao ampiasana ny cuisinier de mamoaka amin'ny carte amin'ny menu hoe poivre vert de Madagasikara zay ny zesitavany chef ao na tsy fatany malagasy raha voalohany zay ny zesitavany chef ao ny café ny vanille zavatra rehetrarehetra letchi tsy zavatra tsy ananatsika nefa tsika de farany amin'izao tontolo zao tsy bena raha ve zany gasy tsy afaka raha ohatra misy gasy mbola tezitra hoe tsy afaka ataontsika hoe miteny manintsy manoro-tsotra ve fa tsy maintsy manambany tsy maintsy manavendrana an'le malagasy ary ndraindray zavatra resanao nge misy fahamarinany fa no le fomba ataonao na le pratika fampitanao anazy no lasa miteraka fahatezerana ho malagasy satria malagasy mitovy amin'ny any ilay manambany anazy malagasy mitovy amin'ny any ilay manavendrana anazy ka mahatonga antsika mieritreritra hoe tsy afaka miakatra koto tsy malazo koto raha tsy manambany gasy de zay le teknika nampiasaina fa tsy afaka miteny tsotra ve sa hoe tsy maintsy manambany sy manivativa sy manaratsy ny malagasy zay vo afaka malaza raha nitady laza aloha zany any Madagasikara de tsy tokony reny mihitsy ny nataoko hoe raha tia laza zany ingia de mandamina be amin'ny firesaka mandokandoka foana ianao hoe ny gasy kosa tena manana potentialité ny gasy kosa tena manam-pahaizana ny gasy kosa tena miasa be ny gasy kosa indrindrandrindra de hoe ina moa zany manao ina moa zany fivavahana kely eto mandoka artiste eto raha tia laza fa ny tanjona tsy alaza fa ny tanjona dia anaitra an'le olona ary zavatra tsapany Gasikara maratany voalohany tany ny koto ohatra ny teny zavatra zay de be nitesa tamin'ny koto hoe koto manambany gasy mibandry iny poerapoera zao fa am'izao fotoana zao be ny gasy efa miteny hoe marina zavatra teneniny tsy azonareo ny zavatra tiana kitay
tena sarana mijery eo amin'ny ina moa zany publie anao ikoto hoe invité du jour de fa tsy maintsy be de teny no miteny ratsy any koto eo fa eo koa ireo manoana ny koto manazava tsy azonareo zava-tsy nitenenina tsy tena zany loatra tsy tena fanambaniana fa normal moa raha ohatra ka ny olona tsy de matakatra no mandray an'lezy fanambaniana fa raha olona manana niveau intellectuel ambonimbony kely na tsy nianga fa manatsaina ambonimbony masafa lizy tsara fa raha ohatra ka ovako lizy ovako firesaka pisolelaka firesaka olona mpanambolambo de d'un tsy percutant lizy tsy mahitsy et de deux za olona tsy pitsara velatsy za olona tsy pitsara velatsy fa ohatry zao zany hoe vendrana malagasy vendrana zany akory tsy midika hoe za no farany mahay zavatra indrindra raha zao tontolo zao non fa zay na mivendrana malagasy na anatiny raha za moa inona nireo am'zany fa mila fantatry malagasy zavatra zay mila fantatry malagasy ary raha ohatra ka lambolambola foana ohatra foa malagasy io zavatra io de tsy misy tonga saina mihitsy tonga saina mihitsy hoe ny olona dia fa aiza sy aiza ny olona indrindra amin'ny toerana ipetrahako ty Suisse ity aiza sy aiza ovoaka le tokotany etsy de afa ny akiza ny kilalao ny akiza de fa afa ny mamaky boky ny mianatra manao jeu de société manao ino de gasy tena tsy datsony zay filaza azy ka de zay ny hitako hoe méthode nampiasaiko ary fahitako azy ohatrany efficace lizy satria misy mitomony olona manaraka azany koto zany inona moa zany zange manao feedback tsy za olona tsy eritreritiny sasany hoe mégalomane na ma imbu de moi-même na hoe manana ego ambony be fa za manao feedback ahoana ketetany olona karaha za makany New York makany États-Unis to de gasy vo maheno fotsiny hoe hoany koto de miasakasaka dolo ny gasy mixena nany amin'ny aéroport mitota tamy za tany New York tamin'ny décembre teo gasy niantoko amin'ny hôtel anatin'ny herinandro entoany amin'ny vola poste invité amin'ny restaurant rehetrarehetra de nakany Canada ny ankizy rehetra any Canada de tena ny invité any koa tsy araka tsony ny fotoana amonjeko an'izany nakany Norvège de ny olona rehetrarehetra zany de kotokotokoto na mandeha fiara zany ohatran'ny autoroute minjana manao lasance de misy gasy miazakazaka avy any anao selfie mandeha any amin'ny RMS zany moa zany de selfie tsy samy andrala tsony na zany ako raha de gaga hoe fa inona moa fa iza marina moa ty ipapaty fa lasa star ka matoa misy an'izay zavatra de misy le olona tia an'le izy misy le olona tia an'le personnage ary le olona raha alohan'izany angaraka Gaspard zao de fa miteny hoe ale teo tsara poto ale teo tsara zay fandeha lizy fa raha ohatra ka hoe tena hoe négatif be feedback azoko amin'izy tsy nanoen'le izy tsy any am'le feedback mantsy fa lay méthode ampiasainao mihitsy satria tsy ny gasy rehetra nge fa na ny artiste ary tena tsy fantatra ireny moa niara nahita an'ireny raranao sy Big MG be de be reo mpanakanto zay tena hoe ambaninao tena tsintsiniavinao mihitsy de rehefa mahita zany tsika hoe asa manana complexe ve le koto ohatrany tsy mahazaka namana rosy ve le koto ifantatrao reny problème manao hatramin'reto le fikambanana mpanao rap gasy zay ohatrany hoe nilavonjy aina tamina naman'izy ireo tratran'ny tsy fahasalamana ka zay le pratika zay mihitsy de ararotsika anatin'ny fandarana izy androany hitondrana an'izay fanazavana zay hoe zany ve no mendrika ho mpanabe ampianatra ny malagasy amin'ny nafanikevitra ohatra zany amiko ilainy zay zavatra zay ary za ino moa zany na akatoko mitety zay fa za tsy ova am'izay ligna zay satria raha jerenao ve resaka anao artiste normal ve ny artiste sady tsy mahinira tsy manam-peo no tsy manao composition tsy mpamorokira no tsy mpanoratra tononkira tsy mahay mitendry tsy zavatra fantany mikasika mozika nefa malaza sy star amin'ny gasy fehitritra zavatra zany zao mamparary ny foko zany satria zao be de be ny artiste ao Madagasikara ao tena hoe miketrika misy tena mahay na vocal ao na fitendrena ao mianatra jazz ao mianatra klasika sy rehetrarehetra de le artiste mahay zany de le afiafa ery amin'ny sisiny ery le afiafa sisiny manao mitakirakitra satria ataontsika hoe ery joary mahery zany ake feo anke zany fitenena gitara mahay nge zany na ery Gottlieb iza hoe iluka
fa ren'olo reny de tsy mahazaka spectacle ntsony de mandray satsy ka normal raha iteny hoe tsy mahay ny artiste sasany zany sa fa kiteny mihitsy zao tena milay be nisy mahay be nisy zao tsy possible amiko zany fa teko tsy mahay izy tsy mahay nefa zareo mitoera sy manitsaka indrindra moa zany le artiste tena izy de zany hoe raha ireo artiste tsy mahay nininareo no mahazo lapa sy mizesta sy miporapoara amin'ny fiara sy rehetrarehetra inona zavatra ataony le tanora gasy kely zavatra ataony tanora gasy kely tsy fianatra mozika tsony tsy sikefika tsony tsy sikarika tsony fa de ireo manao fatifatina playback inona moa zany manao plagiat na irlandy africaine de na météchargé inona moa zany simple amin'ny internet de sy na fatifatina tonokely hoe tiako anao ty tsy maintsy mandry amina inona moa zany malovy aminao za so tsy zafatsy zay potika tanteraka le inona moa zany le tontolo ny zavakanto malagasy le kanto itsy mipotika de tsy maintsy miteny hoe zao zany resaka rapy angambany tsy voajeriko hoe nisy inona moa zany etsika mikasika na olona anankiray nindosan'ny fahafatesana izy fa le afisy mitako de jehena le anaran'le mpanao rapy de tsy fantatro atsony na teny grec na teny avy sanskrit zany hoe tsy manao analizy tsy manao fikarohana zany koto rehefa mamoaka an'le zavatra eny fa de taitaitra eo fotsiny alay mpanahy fotsiny de mamoaka ao anatin'ny lisy ka midona amin'ny tolana fikarohana fa misy fotoana hoe tamin'ny zavatra zay resaka afisy le sara fa ny gasy zany sensible am'le hoe nisy resaka etsika mikasika zao zany tsy niditra resaka fa hoe vo zao andrekaky eo rehefa anarany le tolo reky zany tsy voatery hoe zay situation rehetra misy zany de tsy analyseko hoe afond zay vo mandray an'izy fa zany mety andapibiso ake zany mahita zavatra mandalo de tonga de manao publication ka raha ohatra ka le resaka le misy olana tamin'ny favoazana no olana de efa ny lafitsiny hoe lafitsiny ohatra zay fandehana fa zany koa tsy mahasaka anao hoe le rapy tsy culture gasy et de deux amafisiko fa ny jeune de banlieue ohatra hoe any Paris fotsiny any Sarcelles na inono any rapy any Grigny centre no inono any rapy any Mantes-la-Jolie any Étampes zay no inono any rapy any France any États-Unis de quartier Harlem Detroit Brooklyn reny no inono any rapy banlieue dol ary reny amin'ny mozika ny cité reny fa maninona zany raha tanora malagasy mba mianatra zavatra inona moa zany mozika tena izy ohatra naso zao nianatra tao ampinem nianatra gitara klasika tao ampinem zao satria eo misy sekolim-panjakana io tsy andoavam-bola de nianatra toa za tsy voatery anam-bola fa tsy andoa-vola nianatra toa de aveo nianatra jazz tao amin'ny CGM nianatra jazz tao amin'ny CCGM zany nianatra mozika ianao zany mandalina mozika ianao tsy nrehetrarehetra fa de inona moa zany no voizana an'le rapy zay mampilisy satria rapy mozika tsy haiko tao hoe le amin'ny quartier défavorisé la cité ireny no voizana zany teny hoe na ny inona moa zany ny langage ampiasain'ny rapy d'ailleurs mo reny le mpanao rapy reny ataontsika hoe ery boubale miady manao totondo ery kalasy nefa na Madagasikara iza dolidoly dajo tao amin'ny hôtel le sac tao nisy hôtel atao mipetraka interdit amin'izao fotoana zao fa petsaka loatra zavatra tsorangotsina tao za zao nahita za zao no miainana sa zavatra sary ka za zany amin'ny resaka tanora hoe maninona mba mianatra bossa nova maninona mba mianatra ino zany mozika gasy mitsandraka ny baoesy maleza sy nrehetrarehetra fa inona ny lalàn'le rapy any zany le combat mikasika an'izy fa zany hoe nisy incident mikasika hoe la fisin-dralà misy olona inona moa zany misy olona tamin'ny favoazana izy defa ny lafitsiny tamin'izay fotoana zay fa tsy hiala am'le ligne atao hoe rapy c'est musique de banlieue na tena style raha mijery nareo prison break mijery nareo film en prison tsy maintsy rapy mandeha amin'ny prison raha quartier noir défavorisé de tsy maintsy rapy foana ny muzika de film mandeha ao ary za zao la piasa l'hôtel fa nasa am'zay 5 étoiles 4 étoiles tia Suisse tia sainanao rapy l'hôtel fa muzika piano bar nennoa classique jazz bossa nova zany nenno amin'ny hôtel classe
Inatra tsy maintsy diratsika daholo satria anisan'ny fantaniana andrasan'ny maro ary tontolo politika satria tsy zay atao hoe social science zay ihany ny fanekevitra hoentinao a fa eo ihany koa ny fiainam-pirenena ary idirako lalandalina mihitsy io fa za zany ety de tena mangataka position anao mazava zay tena andrasan'ny maro satria rehefa meno an'le fanekevitra koto ianao a de tena tsy ty tena mitsikera mafy mihitsy ny filoha teo aloha maro karavalomanana sy ny pomba azy ianao meno fanekevitra ao ianao a tena mitsikera mafy hatrany atapondoka hatrany apaladia ny fitondrana rajoelona andry sy ny mpiaradia aminy de gaga ndray ny avany ianao rehefa nandeha ny mavatoura international nataony citeny Randriana Solonaiky de tazana tany ianao a ary namoaka vidéo mihitsy aza hoe tsy manana alternative tsika akoatra ny citeny ka rehefa manontany zany mahitsy de hoe ianao zany ve anohana ny citeny raha ohatra ka ho candidat zany olo zany a inona ny tena position anao afaka mahitsy sy mazava ve koto ny tena position zany de position ny zavatra fantranga tany amin'ny 2013 zavatra zay zany hoe tsy mety tsony iza moa rajoelona tena tsika rehetra miaraka mahita an'izany tsy voatery za no hitarika ny olo ohatr'izao catastrophe mbola tsy ary misy catastrophe ohatran'izao ianantsika sao tamin'izay tamin'izay inona moa zany ny le tsy mahay mitondra mbola eo le tsy mampandroso mbola eo fa le fanapotehana ny institution hoe ny antenimieram-pirenena tsy asany tsony raha misy zavatra mandalo zany de tokony mba misy enquête parlementaire tokony anao motion de censure ny antenimieram-pirenena ina zavatra mitsanga coup de bâton fotsiny de mangina ny any amin'ny fitsarana ny justice ny any amin'ny fitsarana ny arahantsika nahita ny resaka raisa pidibe zavatra voatonona teo circuler inarana voir zany hoe ny justice zany tsy manana ny maizy azy tsony mandeha resaka tamin'ny ina moa zany fisaram-bahoaka tamin'ny Fianaratsoa misy député le colonel iny any mitsoka andraikitra voalohany amin'le ina moa zany amin'le fisaram-bahoaka tany Fianaratsoa tsy voasambotra aloha tamin'izao tsisy resaka tsisy zany ohatra hoe tsisy ny justice tsy afaka tanisa inona daholo ny affaire rehetra ny ina moa zany antenimieram-pirenena zany ny pouvoir législatif fa ny pouvoir judiciaire de ina moa zany ny androm-panjakana ny ACCS rehetra potika daholo tsisy fanjakana zany Madagasikara amin'izao fotoana izao daholo moa no mbola antenana hoe isy zavatra mety hitranga raha ohatra ka tsy vita ny tsy mampandroso fa potika zay ny Andry Rajoelina fotsiny raha valomanana efa hitatsika teo rehetrarehetra ny zavatra nataony de ahoana moa gaga no mbola misy mieritreritra fa tena hoe tsara ve fa minana valomanana zany raha omeko ohatra fotsiny ataontsika hoe ohatran'ny ina moa zany ny fivarotany tany tamin'ny 1,8 million d'hectares tamin'ny entreprise antsoina hoe DO tena nisy mpamboly toerana lonaka dolodolodolo namidiny raha valomanana varotany fandrazana zavatra namidiny raha valomanana ny intérêt personnel ohatra fotsiny rasiko ny fanamboarana lalana RN 44 Moramanga Ambatondrazaka de Ambatondrazaka Angetsiavo moa zay de satria manana entreprise personnel raha valomanana ina moa zany allemand de tiana io le fanamboarana io zany contrat tamina entreprise sud-coréenne fa ohatrany hoe malaiziana izy ny failoko anisa de tiana fidirina le entreprise personnel ho anazy anatin'ny izy ao sous-traitant tsy nanaiky l'entreprise de roandra valomanana le olo de Madagascar zany voaterina merom-bola 33 milliards fainzena eo amin'ny 6,6 milliards teo ariary no avy Madagascar satria intérêt personnel fotsiny ny animbana an'le lalana io lalana zany anatin'ny roapolo taona zany tsy sonao satria entreprise valomanana tsy afaka miditra ao hoatsika amin'izany ny Paul Thomas zay nomeny valomanana olona avelany no hitantana azy aiza nisy rahatany ka ny frontière ve ny sofa douanière ve entreprise avy any ivelany no mitantana azy satria raha valomanana miaratsy komokomo anatin'izy ao résultat raha sy zao fiara efa suisse aty misy nao atsona hoe expertise raha tsy lany expertise ny fiara de rin'ny olona za zao navaoko direct teto amin'ny Facebook tena na tobile satria raha iny tobile efa tsisy vidiny iny ataontsika hoe 200 €, 300 € alefa Madagascar tsy ndray mandeha
sy ndray mandeha nandefa tany fany amin'ny 3000 4000 euros mamoaka tômôbily anankiray. Eran-tany dia ny facture ohatrina vidiananao an'le zavatra anankiray zay tsy hoe taxe douanière pourcentage alaina amin'ny vidiny vidianana. Fa Madagasikara zany am'izao fotoana zao zay tiany io port tamatavy eo atao ohatsy raha anezy vidianana io fa 3000 euros mamoaka an'io. Ary raha valmanana zay midiny io. Midiny koa ny ino moa zany Dynatec, zereo ve Dynatec mitrandraka ny cobalt am'izao fotoana zao ilaina ino zany informatique satria ny cobalt, lithium sy nickel meny fotsiny io. Dia zany ve no lazaina fa hoe tokony mbola tohana l'hiverna danger be satria expropriation na ino zany ny tany olona ohatra namidy tamin'ny DO teo ny fivarotana ireo zavatra teto zao. Da koatr'izay milaza ny mpanohana azy fa tena manipantatra be nandroso détaxation. Aiza firenena eran-tany nanao taxation anatin'ny roataona. Zany hoe tsisy vola miditra ny fanjakana mihitsy ressource douanière zany na ny kely satria ny antony tiapiditra ny engin izy amin'ny allemand fitiavatena fa tsy vitatsika tampareto izy Gaspard fa le santiona fotsiny no petraka zay. Ka ny olona manao rapadana sy fitiavatena ohatr'izany dia mbola diavany penaka raha mangataka anao position voza hoe ny izy moa ratoelona ny raha valmanana satria anatin'ny 20 taona ireo va teo résultat misy mitena ihany nakena vovo koa ihany anaky koa fa nisika résultat tsika am'izao fotoana zao hoe ahoana ny fiainana gasy mitrongo vaoa na mandanja migasy am'izao fotoana zao. Dia rehefa ohatra zany ka tsy ratoela sy valmanana dia iza dia ary rehefa lazaiko hoe ny gasy tsy fidy olona tsy fantany manampahaizana be raha ny idéalako manokana dia laza personne fa ny any anosy penala ve resanao laza personne ny olona ambovondraha manesy ve resanao laza personne na ny olona any Mahajamba tsy possible mihitsy fa ny olona fantana hoe iny fa mitety tany iny fa manao propagande dia siteny no hitany olona dia siteny zany ho alternatif am'ireo zanak'oratra anao niny zany tsy midika hoe siteny ny idéalako zany tsy midika hoe siteny ny idéalako fa raha tiana ny mba isy possibilité na olona mba anankitelo fa tsy dizy raha reo foana no eo zay tsy efa tsy mety sony dia zay natonga laza hoe ino zany aleo mironato fa raha ohatra ka manatoavany fidianana ka mbola misy olona ino zany manana probabilité ino zany afaka analana izola reo anaovan'le sike politika dia ampa tsy ino zany arabatsara ny tanjona fa tsy hoe tsy maintsy siteny fa ny tanjona amiko zany dia fialana tanteraka ny izola reo ny position mikasika pour l'instant tsy teny zany eo toa no joker. Mazava tsara zay ilaina manko zay position zay fa raha virenantsika ny tamitara koto mijery ianao ny chiffre rehetra eo amin'ny tableau dia ny repoblika voalohantsika no maro toerana ny lafiny ara-teokarena Madagasikara mijery ihany koa tsika ny tany arakarena Faobea mijery ihany koa tsika ny lafiny ataontsika hoe arabola ny Madagasikara raha miresaka ny ariary marina fa FMG moa nampiasaina tamin'ny fotoanandrony stable zany ny ataontsika hoe marjefy ara-teokarena Madagasikara. Nandeha ny repoblika faharoa ny aranahititsika ary somary ranopaka kokoa tany amin'ny resaka social zany ny fitondrana tamin'ny repoblika faharoa hitanao nanana lesoko tsika teo amin'ny lafiny ara-teokarena sy ny kanjaka ara-teokarena. Nandeha ny repoblika fahatelo zao tsika repoblika fahaefatra io le situation any Madagasikara efa nisy filoham-pirenena voafidy ny fandimby teto Madagasikara nisy filohana fanjakana na chef d'état tamin'ny alalana tetezamita ny fandimby teto Madagasikara koto ka ho anao manokana io zao no ataontsika hoe situation ara-teokarena situation sociale ny Madagasikara zany resantsika hatramin'ny ataontsika hoe pouvoir d'achat resantsika ihany koa zany ny fahafahan'ny fanjakana maleo tena eo amin'ny lafiny fitantanana arabola fa ny atsika aloha ny 7% ny volam-panjakana dia saiko fanampiana avy any ivelany avokoa amin'izao fotoana iresantsika izao kely ny vokatra miditra ho an'ny fanjakana ka nyresako zay introduction kely zay koto mba ahafahako mametraka ny fanontaniana hoe raha mijery any Madagasikara ianao inona ny hitanao fa lesoka
lay mpitondra ve ny olana, lay fita amin'ny tanana ve ny olana, sa ilay rafitra ve ny olana, fa ny fantatra aloha dia mbola manitra Madagasikara. Inona ny hitanao falesoka hatramin'izay tompoko? Ny olana angambany dia ina moa zany ny anatin'ny daholo zay lazainao zay rehetra zay anatin'ny daholo zay. Fa raha resaka fotsiny ny mpitondra dia tsy mahafantatra hoe inona no zavatra tokony atao amin'izy. Fa mieritreritra ny sasany fa hoe zay navita pont, zay namboatra pont, navita pont be tsy dia zay. Fa tsisy mihitsy ange politika na hoe industrialisation e. Amin'izao fotoana izao ka efa firy inona moa zany efa firy amin'ny siècle amin'izao fotoana izao dia tsisy mihitsy industrialisation, tsisy mihitsy ny politique agricole, tsisy mihitsy ny zavatra ataon'ny mpitondra mba ampiarina ny inona moa zany ny firenena. Favoazana tena lehibe indrindra dia ny secteur économique rehetra dia atanan'olona daolodolo, atanan'olona atalombidy zany izy. Dia io koa la France zay manao ampimamba amin'ny Madagasikara. Raha ohariko fotsiny hoe zay mpitondra eo tsisy tafapetratra eo raha ohatra tsy la France no mandidy azy. Dia izany hoe zany raha misy ny inona moa zany ny Air Madagasikara dia raha tokony ho izy Air Madagasikara ngamba ny mety eo amin'ny 10% ny karamany mpiasan'ny Air France ny karamany équipage. Ny sakafo anatin'ny Air Madagasikara dia sakafo mora lavitra noho ny ety andafy. Dia maninona moa ny Air Madagasikara mitovy frais amin'ny inona moa zany Air France na Air Austral. Dia izay le resaka lobbyiste tsindry zay zany tsy mahafaka Madagasikara mihitsy. Na io resaka jirama io ary. Jirama io ka olona anankiray nge manafatra Will Lord ampandehanana jirama io e. Nefa tsika araky ny henoko any sakosa any amin'ny tsako be molanga any afaka mitandrika an'io fa matahotra ny mpitondra iteny amin'le rangahy le mpanafatra ty hoe mba ampy kosa ngamba ny ianao hatramin'izay zay fa aleo mba zay ndreo mba hetsika. Ka le mpitondra zany efa tsy mieritreritra intsony hoe raha tokony izy raha ny fananany Madagasikara fotsiny tsy voatery mamokatra akory tsika fa fananany Madagasikara fotsiny dia fa ampy ampanankan'ny Madagasikara. Fa raha samy mpitondra zay mpitondra eo tsisy manana le inona moa zany le hery sy le fermeté andray atanana rehetrrehetr'ireo normal ve hoe ny afa mitsandraka ny inona moa zany rena kivotany combattre rehetra, afa mitsandraka ny QMM tsy haiko inona ny fasimany, afa ny manjono ny inona moa zany manjono ny ranomasina, afa ny inona moa zany ny exporter rehetrarehetra. Dia am'izany tena expose manokana mihitsy raha zava-teninao zao inona tsy ampandrosoan'ny izy fa angamba dia tsorona fotsiny hoe ny tsy fahaizan'ny mpitondra raha io. Satria ny mpitondra ny tokony exploiter ny arenany Madagasikara, exploiter koa ny ressources humaines. Ny voaka malagasy ake am'izao fotoana izao miandry fotsiny le filoha hoe anamboary fofy vao mijaly zay am'le monsieur le président. Ny mpitondra zany Andriamanitra Mesia anavitra dia zay zavatra zany miandry le filoha. Dia ny gasy ny tanora andro latsinaina amin'ny valo dia faria amin'ny bara mihainohaino fotsiny. Nefa re zavatra zay zany tena manka ny gagné hoe tsy zavatra atao mihitsy. Tsy zavatra atao mihitsy ny gasy fa mihainohaino nefa zavatra manana fatanorana, manana fahaizana ny gasy tena hoe manana fahaizana ny gasy. Manana fahaizana ny gasy, manana sandry sy fahaiza-manao. Dia voatery mitsoaka dolo raha rehetra lazainao fa dotom-bazaha sy inona raha ny ataonao raha ohatra tsisy ny asa tsy rehetra. Ka izay le fananany Madagasikara zay ny fananana ny population jeune Madagasikara fanana tanora sy manana fahaiza rehetra afaka manao zavatra. Fananana ressources exploiter zavatra tsy fantatry ny filoha mihitsy zavatra zay. Zay ny fa ny filoha zany amin'ny Madagasikara any dia tsy maintsy ohatra tonga ratsiraka dia izy zany le manam-pahaizana be sy rehetra manao conférence de presse tonga i Ravalomanana izy mitadada tonga i Andry Rajoelina zareo zany mieritreritra fa zareo misy zareo no tokony angatitra amin'ny rehetrarehetra io. Ka zay nametrako an'le fanontaniana teo koto hoe marina fa eo le mpitondra eo ihany koa le fitantanana fa sao dia le rafitra ihany koa zao koto tsy azotsika hodina fanina ny rafitra iraisam-pirenena ary amin'ny resaka ny Madagasikara tsika sinao androany dia fantatrao tsara
ny système monétaire ny Madagasikara amin'ny alalan'ireo bailleurs de fonds atsika indrindra fa ireto le bailleurs de fonds traditionnel amin'ny resaka ny Banque mondiale sy ny FMI tsika jerevy tsara le ny amina fampiasam-bola sy fampindramam-bola eto Madagasikara farany teo ary ny raha antsika nahita tsara iny fanampiana zay azotsika avy amin'ny banky iray isam-pirenena iny any amin'ny 2020 sy 2020 manomboka mamerina an'izany i Madagasikara sy ny zanaka malagasy zany hoe eo koa le système de dette ve fetsotsika an'izany lay fitsosany lay firenena amin'ireo le rafitra vahiny rafitra zay ambana manam-pahaizana sasany moa hoe azo atao tsara mialana io zany io le situation misy azo elana ve io afaka miala amin'izany ve tsika faharoa miresaka ianao ny fitrandrahana arenakibon'ny tany sy ny maro hafa eo ihany koa lay vola entina afana manao azy manana olombelo tsika manana teknisiana ve tsika afatsika miditra any amin'izany ataontsika hoe transition any amin'ny industrialisation zany koto ary ohatriny ahoana le volonté politique an'le mpitondra ihany koa afatsika amin'kansy fantatrao tsara misy ny ataontsika hoe pourcentage etsero na ny mpampiasa vola azy matahotra eto Madagasikara ny resaka politique énergétique anao io ny délestage izany olona mpiasa vola amin'izany zavatra zany ohatriny ahoana ihany koa ny système mampiasaina zany ny tena réalité zany ny tena fond manana vahaolana na hoe manana sosikevitra amin'izany ve koto satria tsy mitovy ny any Suisse ny eto Madagasikara tompoko zay le volonté politique zay le resanao zay mihitsy misy voalohany za zany dia hiteny amin'le fomazatra ny mpitondra mihitsy movendra asoroko indray ny gasy angamba na avelako de côté fa ny mpitondra mihitsy mivendra satria ahoana moa no raha tsy vendrana ve no anaiky aka commission zay rehetra mandalo eto tonga sinoa avy any de amboary ny inao zany permis d'exploitation so de enao mahazo commission kely tsy na 5% iny de manana villa kely enao de manana voiture de luxe enao de zay ve de ampy anarinao any Madagasikara manontolo raha omenao any japonais nina moa zany fanjonona anatin'ireo taona de tsy mba eritreretinao le manome ve le manome an'le permis anao ndala fa ataovy zavatra io fa anao nahazo intérêt kely ka izay avy andrano tonga zay isy nambaratongany zay no mamono atsika satria raha ohatra fotsiny hoe araka tenao atsika fe manana savoir faire exploitena le arena ambana zozo ahoany Qatar firenena kely io tamin'ny 7 Qatar zany mbola raha meva ny hitanao te izy iny amin'ny désert détente fa sainy fotsiny Qatar nahita hoe ay amin'ny ty ampetrahany vody tia misy gaz eto misy azo exploitena de effectivement tsy manana le moyen Qatar hoe exploitena tsy manana ny savoir faire fa ny mahasamihafa ny mpitondra Qatari de hoe anay aloha io voalohany anay io de nareo ingénieur sy nareo manana teknôlôjia ahafahana mitanaka anazy manao zavatra io tsandray io de karamaina nareo amenaray vola nareo so mahasamihafa ny gasy amin'ny mahapendrana ny gasy veto zavatra zay de hoe sandraha daholo reo de hoe daholo reo de mametra kely zay avendranana zay sy zay le volonté tsy ny malagasy rehetra fa ny mpitondra angamba ny koto mpitondra angamba satria mpitondra kely mpanapa-kevitra sy toko-kevitra zay le tiako teny ny mpitondra de aveo koa mety misy responsabilité ny gasy koa le mipidy mpitondra ohatra zany fa ino zany tsy fantatrao tsy mety zay gasy le ametraka le olo fa en tout cas ny mpitondra misy mivendrana hoe hatramin'ny 5 taona ve misy ny falevatena de tsy mba manisy mihitsy mba namokon-doha ohatra ny sasany ohatra tsika atao Algérie miteny ny frantsay tamin'ny problème adany Ukraine hoe aloha négocier indray ny pétrole any Algérie surtout tonga mametraka zareo hoe ilainareo ny pétrole anay fa de zao visa anay kosa makany France tsy mety zao de niamatra ny frantsay satria ny olona zany afaka mametraka amin'ireo matanjaka reo afaka mametraka Qatari zany ake 300,000 habitants izy zavatra zany ina moa dikany Qatari raha nohatra ny angezan'ny France manino France no matahotra no mandady amin'ireo Qatari ireo manino izy mandady vidiny izao Qatar daholo tamin'ny PSG vidina tamin'ny George V vidina amin'ny rehetrarehetra io
maninona la France mbatatra ny Qataris satria reo olo reo basy reo afaka miteny non izy miaraka mihitsy no miaraka tsy manaiky karaha misy sara vaza manao ny adalàna ny Qatarana amin'izao fotoana izao ohatra miasa ohatra zany de ny ina moa zany Qataris rairay mihitsy no tonga de mibloqué ny passeport ny expulsena azy rehetra any tsy azon'ny vaza anaovana zay tiany atao any satria ny olona fitandrazana ny olona manana mokondo ny olona tsy vendrana fa tsika ve zany de ny mpitondra sy ny tompon'an-dakiretreta de azo amidy amin'ny villa azo amidy amin'ny jet privé izany ve ny olona mba manana saina na hoe mba responsable zany responsable politique fa mba responsable koa mitenanao hoe zange le mahazo vola ambony androany nge ny talàna karaha manontolo nge maharaka an'iny ohatra foty ataontsika hoe ivide avion tany Porto zareo ina moa zany ny vide avion anaovana ny la réunion sur Madagascar lasa délégation de ataony fidana avion any de misotro sapagna sy nytotoko palipal tsy maintsy nahazo commission ndray zany tany de avion tsisy transpondeur no entina avy any de dagabe tonga aty Madagascar hoe tsy afaka manao ligne ny la réunion sur Madagascar ndray le avion fa tsisy an'ity misy ino zany élément technique sy ao anatiny io de ny Arostrale ihany no afaka mitatitra olo atao amin'ny la réunion de ireo olona délégation reo de tsy misy mahatonga saina mihitsy hoe za mety mahazo vola be aloha ataoko inona moa ny vola azay mihitsy ny avantage ny olona tia Suisse hoe ny olona tia Suisse na ny fitondra mandeha train tsy mampaninazy tsy mandeha train tsy mila garde de corps mitondra aty satria ampy anazy efa manana trangonenana fotsy izy miandro an'izany de ampy azy zany fa mahina moa zany gazy tsy maintsy voatery hoe azo vola tsy toko tsy fiporohana nefa de inona de miara-maty eo age miaraka maty amin'ny dresika zao na groupe izy miaraka mijaly amin'ny lalana eo miaraka mijaly amin'ny rehetrarehetra eo ihany amin'ny tsy fisisainy ohatrany ahoana ary ny profil na hoe famaritany kotony no tokony ho mpitondra ary ao anatin'izay fanakevitra ny profil olona tokony mpitondra de olona nianatra voalohany ny olona nianatra tsy azonao ina moa zany tsy tapitra zany fitiavatena miopapana ohatrany nataony zalaly ireo le tsy mahita fiararanareo miopapana hoe tena tsy mety leo mihitsy tsy mety boky mihitsy oako n'izany ny amo zany idéal atao de Lazare Jefferson olona niasa tany amin'ny banque mondiale olona niasa tany université rehetra tany azony natao hoe ina moa zany misitaka ny vola be sy rehetra amin'ny fiasana amin'ny activité internationale fa izy mody a Madagascar mamboly izy olona ohatran'ireny olona rehefa intelligence ady nianatra de afy kokoa ny fomba fijery ny fandanjavana fa rehefa olona tsy nianatra rehefa olona bado de ny amoko ny tenany any fatany zavatra zay karaha olona nianatra olona tsy tandaza sy manana profil na atsika manana an'izany tsika fa tsika gasy mihitsy ny tsy possible atsony amesaka zay olo zay satria efa tena ezala le tsy rehetam-pianarana sy le manambola miliara zay toa reto midonga io de tsy anareo ny jereny Gaspard ny fandeha fifidianana zao tsy rehefa misafo tany takadolo ndray fa mitady ina moa zany ny lobby any Europe lobby any France to eto izy anao tena kidy tena hoe de efa tapitra mandany any Venezuela de ivadika era hafa ndray zany tsika zany de mbola mitoy zany izy tam'izao tsisy fahatongavan-tsaina mihitsy hoe manomboka zao rangady tena hoe aloha hitsangana ohatra ataon'ireny i Brunel reny ozy hoe maninona zay voky efa voky izy Brunel de aloha samby tonga saina de mba ho tapa-kevitra tsika re manakava no kata sur table hoe andao ranga mba ampandrosa ty Madagascar fa tena mampalahelo le Madagascar mijaly ny vahoaka ary mamiandra raha zao tontolo zao mamelatra onao miresaka an'izay koto inona ary ny devoir na hoe inona no obligation any gasy zany androany manaraka ny fandaranao manaraka ny fandaratsika mba tonga saina malagasy zany rehefa ifidy zany de zay ny tena hoe inona l'obligation na ny devoir any malagasy zany androany raha anovan'izany zavatra rehetra resanao zany ny obligation any malagasy de tokony mba hieritseritra am'izay ny olona tokony hoe vitan'izay zavatra tanteriko zay hoe mba anova
fa tsy mbola mieritreritra hoe raha Valmalina de tsaratsara tamin'izy teo iny manina dobery zay manina orta kely de mbola avena nefa zavatra fahita ny fitiavan-tena ny papa nataony teo de ohatr'izany koa sasany mbola be dia be koa eo mieritreritra amin'ny andro ratselona hoe tena ina nisy fotodrafitrasa sy toeto fa ny didiny malagasy ny tokony mba tonga saina une bonne fois pour toutes hoe mba mijany hoe basta hoe mba oka zay amin'ny retona tsy mainina tsy titandrazany rehetra efa hita ve ny sasany mamadika tandrazana olo eo pitolany ianao no makalasa te vahiny mitsoka tsy afahana manao zay zavatra mba tsy hainjahana anao de mbola tonga ihany sasany miaro azy par tous les moyens hoe izy iny ene tamin'ny dadabeny izy iny ene affiliation jalakary izy iny ene nomena ane idasate tsy an'izany fa raha fa hitanao fotsiny le olona hoe zany ve ny olo tavandrainao tonga ty fiainana ty zany ve ny olona azo lo atokisana am'izao fotoan'izao ny olona frantsay tsara nandeha ina moa anisan'ny mandany petrahany teo tsisy firena hafa mba nandeana mba afahany hoe no accord commercial ary na no visite pirenary tsy saky nataony mihitsy fa France foana izy na France foana de ozy Macron avitiny raha misy olona kely avitiny raha de zavatra hita mazava be io ve de mbola be dia be ihany azay zavatra tsy azoko mikasy mahatonga ana amin'ny tele eo venera mikasy mbola tsy azony sasiny any mbola mieritreritra hoe tena nanao kosa izy nanao inona nanao pont tary hôpital tary nefa ianao araky ny teninao tamin'le fandarana hoe tsy pont tsy hôpital fa ahoana ny fiaina malagasy zao androany ahoana fiaina malagasy mitrongo voaomana mijaly mampalahelo andele gasy tena mampalahelo raha ianao mieritreritra zany message voaraiky foana inanao zany rekanaka mihitsy manao écolage mijaly zao tsisy hoanina tsona message angata fanampiana koso za tsy miresaka fanampiana izy satria fata fa manao appel d'air izy fa tena mampalahelo gasikara tena mampalahelo ka ny adidiny malagasy any amin'izao fotoan'izao tokony mba hitonga saina une bonne fois pour toutes basy eky efa 20 taona 30 taona tsisy raha manjary mihitsy indrindra fa le olona tsy hita fianarana maninona raha mba maka olona rakiray hoe inao zany nahita fianarana volona inao azo atokisana zavatra zay le mieritreritra ny olona hoe mety tsisy tsony zavatra zay mety efa tsy fony olona hoe sisy tonga eo de zao ihany tsy voatery hoe mahay miresaka daolodolo fa rehefa tonga eo zany tsy règle inao zany universel zavatra zay tsy règle universel zany tsy misy any n'olo ohatranay zao ohatranay zao tsisy araka natoko ta Madagasikara tsisy loko natoko ta Madagasikara na inona azany tezaina anatin'ny Suisse anatin'ny 20 taona efa 2000 taona période Suisse teto eto na mpiara-miasa amiko raha za mangalatra mpiara-miasa amiko no miteny hoe ino ty atao la ireo ino moa zany chauffeur-na bus reo tsy andrakiny nina moa zany raha misy raha tsy mandoha volana ohatra zany tsy andraky fa misy contrôleur any fa izy chauffeur mihitsy misakana alerangaty tsy nandoha vola satria le olona efa manana toe-tsaina efa ambony mieritreritra hoe raha ohatra hoe misy tsy mandoha vola anatin'ny bus io miasako ina moa zany no voa amin'ny zavatra zay le compagnie le bus mihitsy ny voa da zany ho chômage amin'ny zavatra zay ary zay any société esako zavatra io ka tsisy hoe akamakamako hoe ino moa zany akamakamako de tsy voatseripe araka efa nomeko ohatra tamin'ny Facebook tao za zao amin'le asako de omeny office de tourisme guest card misy zay carte zay ahafahany zay olona rehetra mandeha amin'ny hôtely mahazo transport gratuit amin'ny région Oberland misy carte zay zany omena ny client de afaka mandeha bus afaka mandeha train afaka mandeha bateau gratuit amin'ny ino zany région amin'ny région misy anay ty misy olona rehetra mandeha amin'ny hôtely za mitazo reo carte reo amina paquet amina carton reo carte reo de raha za zany mbola mitazona le toe-tsaina malagasy zay de zavatra ataoko omeko ny akamako hoe ty lesy lelelahy ty nelahy fa za efa nahazo toe-tsaina Suisse de tena tsy hanao an'izany mihitsy satria da matono office de tourisme manome zavatra io de mba hampandeana le tourisme idévelopper l'économie ny hôtely rehetrrehetra zao zay le izy tana mieritreritra hoe midasa le mieritreritra hoe zay tonga eo so misy any ny olona misy any gasy sady mana-pahaizana no manana responsabilité fa tsy bady daholo zany fa zany hoe mila manova toe-tsaina mila changement de mentalité mihitsy zany malagasy rehetrarehetra zany raha zay resaka ao zay zay mihitsy fa za zany raha ohatra ka hoe na zany mitondra na hoe za manana ino za responsabilité politique ao Madagasikara ao de zavatra ny voalohany de hoe tokony misy ministère mihitsy manokana ministère ny toe-tsaina
anaovany toe-tsaina ministère misy satria toe-tsaina fa tena poriaka valatomona tany ambany ary ny olona nge l'homme malléable misy philosophe teny zay tsy haiko izy tena l'homme malléable ny olombelona azo faina toe-tsaina io azo faina io sarotra misy manaovany toe-tsaina io fa mila volonté politique sy mila zavatra mipetraka propagande mila propagande ohatra tamin'ny andro Hitler ahoana moa ny eritreretanao hoe teny Hitler hoe tokony volona reo jiosy rehetrarehetra reo fa reo no parasite amin'ity fiainana ity tsika race arienne miteny izy moa Hitler race arienne tsika blond avec les yeux bleus lava ranjanana nefa Lénier tsy blond tsy les yeux bleus en plus zany izy handicapé de izy rehefa manao propagande izy afaka manao toe-tsaina ny allemand hoe tonga tokoa ny allemand zany de andeha am'carte de jousserie de mila de volona dolo volona satria ny olona azo manipulena possible ave zany hoe olona anankiray ohatran'ny Hitler afaka andrindrana jiosy amina million possible ave zany satria le olona hoentina afaka hovany le toe-tsaina ka io toe-tsaina gasy io na de hita fa tena pourri am'izao fotoana zao azo faina io rehefa misy ny propagande hoe zao ny fanafana toe-tsaina ohatra tamin'ny andro rasiraka reny hoe boky mena sarta lavage de cerveau marxisme-léninisme hoe lavage de cerveau ny atao fa dommage fa lavage de cerveau tsy samy tokony izy fa raha tokony izy anovana le toe-tsaina an'le malagasy tsy tia kely tsony amin'ny rehetrarehetra satria tena lota teraka vereux atany farany ambany ka tany afana ambony zany le toe-tsaina ary misy zany mieritreritra mihitsy hoe hitan'izao normal zany ohatra flou anankiray ny entreprise ny flou anankiray tsy haiko ino firy ino moa zany firy chiffre d'affaires ny entreprise manao dokam-barotra de hitan'ny malagasy ny fandeha ny jet privé sy ny toetoa hitany gasy normal misy raha gasy bedibe mitena amiko raha za koa teo en place teo mba miloko ahoana ko zao de ohatra mandefa mizanany aty Suisse izy 153 000 euros no le fazan'izany akoatra sakafo akoatra ny kanja rehetrarehetra de manontany hoe volavezana zany fa ny gasy fa tsy mieritreritra zany fa normal be amin'ny isam-baratonga zany de tsy mangarana dao la amin'ny bureau rehetrarehetra normal ka zay normal gasy nefa tsy normal raha zao tontolo zao tsy normal zavatra fa raha misy ministère manokana mihitsy manao propagande anaovanan'le toe-tsaina ina moa ny mampampisan Suisse toe-tsaina fotsiny kay ina eto Suisse tsisy ninina eto tsisy ary anankibony tany eto tsisy fambolena tsisy ninina mihitsy fa de toe-tsaina fotsiny olondreo mafy be amin'ny toe-tsaina hoe sa hitano risoriso na n'existe mpianatra na tsisy tsy n'existe zany ina zany kolokolo zany tsy n'existe zany eto Finule fatela lasrafa isaka toe-tsaina fotsiny. Eny ary koto mandeha any fotoana antsika zanatra zany efa zay moa zany lafiny ara-piarahamonina ny sosialy ny resanao fa amaranako satria ny fandarantsika manko mitondra ihany koa an'izay ataontsika hoe sosikevitra vahaolana ho an'ny fireneny zay ka amin'ny koto manokana mpaneho hevitra anao manokana ny lafiny toe-karena ihany koa zany raha ohatra ka hoe misy ny atao hoe relance économique inona ny heverinao fa urgence ary inona no heverinao fa prioritaire raha miresakitsika amin'ny io le sandany ariary milatsaka be io inona ny politika monétaire tokony ampiasaitsika raha ny fahafantarany koto anazy ary ny farany amin'ny resaka fitamtana mbola mpanjakana inona ny tokony anatsarana an'izay le ataontsika hoe orthodoxia financiaire eto Madagasikara zay tomboka. Ny zavatra tokony ina moa zany mba tonga ny fitongana sandam-bola moa zany de be dia be ny critère économique critère ina moa zany économique ohatra fotsiny hoe ny balance commerciale ohatra de efa mampiena ny vola ka amin'izao fotoana zao tsy zavatra tsy importena na vary importena dolodolo io rehetra io tonga de mazava hoasy zany ny ina moa zany ny équilibre an'andizy tsy mijanona mihitsy fa maninona moa zany raha mba mamokatra zavatra anankiray fotsiny zany balance commerciale fotsiny de efa élément anankiray fa tsika tsy afaka ny valapitra hoe anome théorie économique eto hoe zao daholo ny ina moa zany ny fitaovana ndretra ahafahana manao ny zavatra zany fa maninona tsika no firenena midadasika be au lieu de anamboarana colisée ery amin'ny rova
5 milliards moa nanaovanao ny colisée reny reo tsy lalanazy sisy olona koa reny sisy gladiateur reny ka raha eo etrety fotsiny vola nanaovan'io colisée tao amreo fotsiny nividiana tracteur sy nambolena vany ohatra fotsiny de vaky ny fandehany le avion militaire nividiny André Rajoelina avion militaire na 4 000 euros de tsy voaloatra osa le izy de naverina de 4 millions d'euros gasy amin'ny fotoana reny PDB ny vola rehetra lalany fatany mandeha amin'ny firenena tsy anaovana production mihitsy tsika fa tsy mana ina moa zany ina moa zany politique agricole tsy mana ninina mihitsy bazaka atao fa de tsy mamokatra tsy manao ninina zany tena mara zany ny firenena malagasy amizao fotoana tsy mamokatra ka raha tsy mamokatra ianao de normal raha anafatra foana anafatra foana resaka balance commerciale fotsiny zavatra resato zay fa PDB ny critère afahana ny moa zany mikajy io sy mitazona ny sandam-bola io ile manankiray fotsiny zay ny relance économique ihany koa tafiditra ao anatin'izay fa ny anana tsara anankiroa satria hitanao eo amin'ilay fitamitana mbola mpanjakana mihitsy zany la miresaka tsika zay ny resako le otrotodiksy financiaire teo koto lehilahy mahitsy ambo misy tokony hatsaraina ve sa any amin'ilay fahaiza manao an'ilay mpitondra mihitsy ny tena olana zany ny tokony hatsaraina amin'izy io de farafaratsiny mba misy tokony andraikitra amin'le famoambolana amin'ny ina moa zany afanjakana na commission de compte certes na ny banque privée fa ny tsika zany io vola ny banque privée io de vola bazary ny flou zany hoe ny flou zany manana pouvoir be amretraretra zay tiananao volana io na misy projet tsy lara-pamena na misy ataotsika fotsiny hoe ohatra fotsiny déplacement ny mpitondra andeha hitokana fampidina koarive izy miaraka amin'ny délégation izy avion hôtel sécurité sy netareka vola ohatriny io zany azona alaina fotsiny io misy zavatra tiany atao mafinaritra ndray zany de anao colisée ndray de azo atao io amonombo 5 izy ary de tsy fantatra tsony zany hoe ny caisse ny etasy sy vola bazary ny mpitondra raha ohatra ka tiana isy ny assainissement tokony mba misy olona mafy loa na mamanana indépendance ny ampitambola sy ny mpikirakira ny vola fanjakanao fa tsy hoe sy fitapolo le folo telefone indray izy hoe avoa indray ny vola zao anaovana jeu des îles avoa indray zao zany hoe tsisy planification tsisy vérification normalement ny atiandraky ty ny mpitambola no atahoran'ny président no mangataka mpitambola hoe zany anaty eo manana papier fa tena aradagna papier reto tokony mba mere le vola atia nay tia ny mpitambola ny mpanjakanao de hoe tsy mazavy io azavao misy cour de compte misy commission de compte rehetra rehetra ao Madagasikara zany zay tia mpitondra lanina amin'ny vola mpanjakana io tsy solana tsisy structure zay maforona tsy zavatra andeha amin'olona tsy zavatra andeha amin'olona anisan'ny manomboka miverina ny adihevitra ny amin'ny resaka fitsinjaram-pahefanana ny décentralisation zao fotoana zao ary ireo ataontsika hoe candidat poids lourd de saika amin'ny resaka azy io avokoa efa voafaritra ao anatin'ny lalam-pandrenana io ary raha mpiarina fotsiny ary ao anatin'ny lalam-pandrenana de efa tokony ho tavavoakotsika enina reny fividianana tompona andraikitra eny anivon'ny collectivité territoriale décentralisée reny ary kotoka zay ny amin'ny metrahako fanontaniana ahoana mba hevitra ao mahakasika an'io le resaka décentralisation na ny fitsinjaram-pahefana tena izy ho an'ny Madagasikara tompoko zay zavatra efa tokony efa natao fa ela be zavatra zay fa so ihany zany fa mba misy tongasana am'izao fotoana zao hoe tokony mba fotoana am'izay mba ampiasana an'izy fa tsy normal raha ohatra ka ny misapovola tolotolotola amin'ny de voalohany amin'ny Antananarivo ny ina moa zany ny pouvoir rehetrretra sy ny andraikitra rehetrretra tsy tsara dalàna en plus zany manana pouvoir loatra super président ina moa zany ny mpitondra zany amin'ny zavatra rehetrretra afaka izy daholo no na misy pompe vaky ary ny ambovombe de izy ny tsy maintsy andeha hoanina ohatran'izany nefa de misy tompony andraikitra tokony afaka mipetraka afaka manao ny andraikitra rehetrretra ka rehefa ohatra ka misy tompony andraikitra isan-karazany amin'ny province sy amin'ny toerana rehetrretra any na ao Antananarivo fotsiny raha hoe misy service karazana afaka samy maleo tena efa tsy ohatran'io fandehany fa raha ohatra olona anankiray ahoana moa nafahany filoha hieritreritra ina moa zany développement raha ohatra izy rery no ataonao misy problème antay zay ary ikongo
misy problème monsieur le président azo sarotsy tsy ara-dalàna mihitsy zany tsy ara-dalàna mihitsy zany fa le décentralisation zavatra tiany fapeo faela fa arabasorabatsara raha ohatra tonga saina ny olona am'izao fotoana zao ny gasy hoe tokony atao am'izay zany izy ampiarina am'izay zany am'izao fotoana zao eny ilainy zany ary zavatra normal zany fa tsy hoe politika vaovao hoe tena visionnaire be nahita le décentralisation tsy visionnaire fa zavatra normal fa tokony era zao tontolo zao mampiasa décentralisation zay ena raha rotikely ihany satria tsy azo hitovirana ny adihevitra momba ny malagasy teratany monina sy mila ravinahitra ny ampitan-dranomasina raha tsy resaka fotsiny ao Eropa ny any États-Unis sy ny faritra antsinana n'izao tontolo zao iny koto betsaka ny malagasy mila ravinahitra any ary rehefa mijery ianao zany ny antotanisa ny amin'ny atao hoe vola ampidiry ny diaspora maketo Madagasikara raha oharina amin'ireo firenena zay mitovitovy kategoria amintsika na eo amin'ny lafiny tanjaka na ara-toekarena sy ny samponina sy ny maro hafa azo everina fa somary mbola ambany aloha ny diaspora malagasy efa nisy ny fampanantenana zay noetreretany filohan'ny repoblika tamin'ny fotoana any amin'ny hoe tokony efa andray anjara amin'ny fifidianana ny malagasy any ampitan-dranomasina ianareo diaspora ankehitriny aloha mbola tsy tena hitantsika loatra ny lalana makanto satria na ny resaka risy mpifidianana eto an-toerana aza mbola somary misavoritaka ihany ny fantaniko amin'ny koto anankitelo momba ny diaspora ny voalohany dia hoe betsaka ianareo diaspora no mila ravinahitra ny ivelany kanefa ny manao fanikevitra mahery vaika mahitsy ho an'ny firenena dia maro malagasy amin'ny teny hoe fa maninona ny tsy mody eto an-tanindrazana fa ianareo any ivelany andray no manome lesona satria raha tena tianareo Madagasikara maninona raha nijanona teto sy ny asa teto dia ho an'le firenena fa tsy amin'ny firenen'olona hafa notompona zay ny fanontaniana voalohany. Fanontaniana faharoa dia hoe inona no heverinao fa anjara toerany diaspora zany eo amin'ny fampandrosoana ny firenena malagasy dia i Madagasikara topoka. Ny olana tsy janonany diaspora na Madagasikara dia ina moa zany tsy fanomezana valeur le zavatra tsy afaka manao nininy zany a Madagasikara raha ohatra fotsiny hoa misy olona anankiray izay manana toerana ambony aty Suisse aty mampianatra amin'ny université ao Genève ao nandeha tany Madagasikara tany nanajany ny asany dia nanao année sabbatique izy dia anao ministre ny affaires étrangères de Madagasikara tonga tany izy asiany zala mivara mino moa zany mizara CVO ery Bionikary ery Besarety dia olona zany olona manana compétence ary ekeny Suisse ny compétence aty amin'ny fahaizana manao dia mba vory izy hoa anaty Madagasikara fa tonga any ina moa zany tsy asian'olona asina ary tsy amin'olona andraiky dia nody moa zany farany nody le ranamana ohatra anankiray zay na fosatra ohatra Paul Roger olona reporter teto Suisse manana toe-tsaina vazaha manana toe-tsaina vazaha amin'ny resaka zavatra vaika dia tonga tany izy lasa daly izy tonga any tsy mandeha amin'ny loana ka hoe tokony hodinareo fa tsy manao hoahoa fotsiny amin'ny anany raha mbola misy zavatra tsy miovana Madagasikara amin'izao fotoana izao tsy tapinitsy ny ampazoto ny gasy ndeha hody any ary tsy betsaka ny gasy fanody betsaka ny gasy fanody hoe anao orinasa anasasoara sasoa tamin'ny ino zany 2005 2004 najanoko l'entreprise tany La Réunion nandeha nody Thomas atao hoe anandana entreprise informatique boîte informatique atao Thomasina dia rehefa jerenao tsy favonina ny tanora rehefa jerenao ny mpangalatra piesy rehefa jerenao tsy samanjary ny marché ny informatique dia kinamanamana daola ny ministère kinamanamana daola dia tsy zavatra manjary dia najanoko izy aleko miverina aty andafy aty nanana entreprise sika atsangana tany dia aleko miasa madinika aty alatanao réceptionniste aleko manao an'izay toy izay nanana entreprise tany ka tsy namany manariny tandraza tsy tena fitiava-tandraza fa fitiavatena zany le izy ty tandraza ianao matoa mody hoe ny entreprise atao La Réunion dia ny client anao dia mety fa Madagasikara vonona ianao no zavatra fa rehefa hitanao raha tsy vonona le olona tsy zavatra azonao atao coincenao zavatra rehetreta ary PDB mihitsy mba tsapa hoe tonga Madagasikara ohatra misy virus
misy aretina fa tonga Madagasikara anao lasa entiny zany tsy fahazotona, entiny zany firaviravena-tanana, entiny zany tsy vonanao ninina zany zay ohatra ny misy tsana aretiny zavatra zay fa be dia be ny olona manamaro zavatra zay fa tonga anao tsy anao ninina tsony anao fa tonga miraviravin-tanana fotsiny dia ohatra hoe mahazo menatsino hoe tsy hitandrasanao fa ianao rery ve avita ninina ianao sacrifienao ny fiainana vady aman-janako nefa tonga anao tsy ameny olona inao zany possibilité ahafahanao manao ny zavatra tianao atao dia mandeha fa mbola hita taratra le fitiavan-tanindrazana mahatonga mbola miresaka mahatonga mbola mahahoahoa eto amin'ny Facebook eto tenao atao hoe diaspora mahahoahoa amin'ny rehetra ao le fitiavan-tanindrazana tianova zavatra ka miezaka manetana ny gasany talàna hoe ory reto lasa daholo ny fiainana rehetrarehetra i Maurice akaiky io i malagasy hoe dia mandeha miasa manao sardine any Seychelles manao ouvrier manao tondra any Seychelles nefa Madagasikara manana trondro manana ina moa zany sy ranomasina dia manina any Seychelles ny gasy manao ouvrier maninona ny gasy manao call center any Maurice satria tsy avantage atao mihitsy satria le volonté politique ka raha tsy miova zay rakitra zay miova mihitsy ny mpitondra sy ny rehetrarehetra ngotana miala daoly tsy zavatra possible aloha pour l'instant ka raha ohatra anao miteny hoe inona ny ambatra ny tazoetiny diaspora voalohany zay le fantanana zay hoe ny diaspora ndraika manohana Madagasikara maharary ny zay diaspora mahita situation Madagasikara mitodika any izy zay mety atany dia tsy angamba rehefa ny tena efa tsy fahavotra tsony io fa tsy fahavotra aloha hoany fa zay mampetipety ny ankizy aty natao fa be dia be mbola mieritreritra hoe tokony ina moa zany anao zavatra ka raha ohatra misy fotoana vaovao vao tonga eo mba asany sy amin'ny andraikitra ny manam-pahaizana sy ny teknisany teny Madagasikara zay hafa ny fandeha io tena hafa io na ohatra ny zanako fotsiny zanako resaka tango izy ingénieur izy mba te tango hoe zaho izy mba te anasoa tanindrazana à Madagasikara daholo ny eritreritro ao izy hoe zaho en tant qu'ingénieur mety je peux apporter quelque chose izy ho zao raha mbola fandeha zao mbola tsy zatra miova zao dia asa milingilingy any fa aoka am'izao hoe tazantsika am'izao feza fandehan-javatra miezaka sy mivavaka angambany mivavaka sy ny azo atao satria am'izao fotoana zao dia tena azo am'zalahy ampimama naneny any gasy anie nanome fitondrana io zalahy eo gasy fa reny le hoe fondra tana piso sarotra tena akanan'io fa tiandrana inona ny ataony ao zary tsy manjary ao tsy azo mihitsy tsy azo mihitsy le ina moa zany le fitondrana io raha ohatra misy le fifidianana misy fifidianana le diaspora angamba zavatra zay na zavatra tena intéressant be satria mba manana olona mba ina moa zany manana vision hafa na mahita zavatra mandalo tiavelona ty no mpisema mifidy ary zavatra zany zavatra magaga maninona ny diaspora gasy tsy manana lalana ifidy nefa ny frantsay eran'izao tontolo zao izy afaka mifidy misy ambassady ity ohatra anaty société misy ambassade de France dia rehefa tonga fividianana dia mifidy ny citoyen français aty a Suisse fa maninona ny Madagasikara ohatrany hoe magaga be ary miandry sitrapony filoha hoe omena any zareo sa tsy mena dia io zany zay fanapahan-kevitra ataony filoha dia par rapport aminazy hoe raha ohatra fa omena droit de vote reo diaspora reo tsy fidy anahy reo aleo tsy meko dia izy satria reo olo reo olona misainy reo olo reo olona miandry nakabetsahany reo manana vision hafa olo reo dia tsy fidy anahy fa le olona azoko inao zany vinranona azo vinranona amin'ny t-shirt sy jerema porcerie any no avelako fidy satria raha voaroana asako fidy eo mety ho hafa fandeha izy izay ny fanomezana ny droit de vote hitantsika moa ny toy an'izay le resaka diaspora zay koto lela mahitsy ampo fa amaraparana ny fandarantsika ny fantaniko ndray mbava fotsiny afaka valinao mahitsy hoe ikoto ve vonina andaly eto an-tanindrazana ianao rehefa tsy ohatsony ny filoha Andry Rajoelina tena vonina tanteraka ary tsy ohatra ny tany farany no fiverenako any hafa mihitsy ny olom-baovao mihitsy zany am'izao fotoana zao satria tamin'izao mbola Facebook mandeha manao vakansy any dia mirevy miaraka fanavozana rehetra fa am'izao fotoana zao hafa mihitsy le olombelona vaovao hafa mihitsy ny andeha fiarahana ka raha ohatra ka misy fiovana eo dia vonina tanteraka ary ina moa zany maika mihitsy lody satria olona hafa mihitsy zany am'izao fotoana zao na taorina le fanaovana Facebook manana influence afaka manao zavatra hafa
azatrabe mihitsy eny ary voafitra ny fotoana ihany tsika kotona zanynatra zany a tapitra ny fotoana irahantsika mino fa mbola iveriny eto ianao a raha misy ny fanasana rehefa manasa sady mba iveriny ianao satria arakaraka ny toetra raha politika mety mibahana kely a tapany voalohany ny makasika anao satria sambany ianao moa mivahiny teto de ilaina mamaly an'ireny fanontaniany reny zany mba hoan'ny mpanaraka anao sy ny mpanaraka ny fandaratsika milohany amarana sika ny fandarana omeko fitenena anao koto lelia mahitsy ambo raha misy ataontsika hoe teny famaranana afatrafatra mety ho famtinana ndresadresaka ihany koa mety manisy zavatra tena nomanina hoe ho ampitaina tao anatin'izao fandarana zao kanefany a tsy nanontaniako tao anatin'ny fandarana de fotoana itenenana zany zao tompoka angamba ny zavatra tsy fitenenina na de tsy nanomana ny zavatra fitenena fa omeno fitenena de mba hiteny hoe ry malagasy tsy vaky volo tokony mba ho tonga saina zanytsika marina fa miteny koto hoe vendrana ny gasy fa zavatra marina nke zany zavatra marina tsy afaka andahany zany tsy tokony le olona miteny angamba no omena tsisy sy atao firambahoaka fa tokony mba tonga saina raha misy olona miteny anao hoe vendrana tsy le olona ela so fa tena mba misy ina moa zany chance zany mananany tsika gasy anananareo gasy mipetraka Madagasikara occasion am'izao fitianana zao mba eritretanareo tsara hoe iza ny tokony tonganareo zay ngamba no izy satria hitanareo zavatra mahazo anareo de hoanareo zay mbola tsy tonga saina hoe tena mijaly ny ero efa 10,000 ariary ny PPN ny délestage zany zavatra zany nge tsy lahatra ke zany tsisy lahatra avy any an-danitra mihitsy hoe efa zay ny lahatra mahazo malagasy fa io resaka safidy io resaka fahavonana io ka ny zavatra pitako raha betsaka ny malagasy no ny zavatra de mba tonga vasaina am'izao fifidianana izy zao fa chance anankiray ahafahanareo manova olona tsy manova rafitra am'izao fifidianana vaovao zao ka mampaherana malagasy etetry fa matoy koto miteny etsy sarasanandro de tena fitiavana fa tsy fantatrareo eretareo tsisy ilako am'izany hoe fanambonina tena zany anambony tena da anavendrana ny gasy anambany gasy ino moa ny ilako am'izany misy mety eto misy problème complexe na misy olona zao tsy ahoana moa nina moa zany raha fianako milamina tsy mijaly amin'ny délestage tsy mijaly amin'ny sakafo tsy mijaly amin'ny lalana tsisy nizanako tafita dolodolodolo de olona efa fianotro zany ve de mbola manana manko hoe mila ampiasa ny egona mila manana complexe tena tsy hany mihitsy izy ny tena marina fa tena fanerana ary BDP ny efa taitra matomba naraka ny pejy satria raha ohatra ka mifetretana ny koto mpanambany gasy no vizina foana tsisy mpanaraka ny pipejy ty hoe le rue de toute façon ina moa zany mission milafa any an-daso so matoa misy mpanaraka zavatra ty misy tonga saina tsy kelikely any ka pitaiko le izy matoa miresaka eto de fitiavana ny Madagasikara fitiavana ny gasy fa alelovana ny Madagasikara io mba andeha tena mampalahelo de inezany olona eran'izao zao mezany olona tsika raha tonga raha ny olona ny client ohatr' zany ny amerikana na ny suédois mitena koa no zany iza ny origine anao alohan'ny tena mamalagasy de mianatra foana tsy fa tsy teny izy hoe tsara be nana aminareo fa domasy fa mantra be domasy fa tsy samanjara resaka politika zay foana tsy miseritra mihitsy zany tena hoe raha tena hoe mba malagasy zany na miresaka amin'ny client de tokony mba misy hoe fierté mba malagasy asa tena mianatra mamalagasy tena mba mianatra ary mety sokenareo ny zavatra hoe mianatra le rio mamalagasy fa tena mianatra pôly izy zay ngamba no afatra de mametra beloma misaotra ny ina moa zany ny équipe rehetratrany Real TV nanome podiuma ahafahako mampita hevitra de misaotra ny mpiaino rehetra malagasy teran'izao tontolo zao makasitraka koto lila mahitso amby raha zanatra zany araky ny fomba mazatra zay tsy hita zay maratsy asa tanatin'ny fandaratsika misy fantanina eny satria ho apetraka aminao zany fanirina moa mba hoe hoenina tsy fotsiny valiteny izay hoentinao koto ikoto ve manana ambition amina toerana politika eny satria tsy atompoko asa mila zavaina satria afaka manazava
tsy manana ambition politika satria tsisy lakon'izany dia manana ny asa koa mahavelona arahana ny fianakaveko milamina rehetra ty amin'ny anina ty fa misy ny matoa mietsiketsika sy manao ny zavatra zay ataoko etoa de tsisy afa-tsy le fitiava-tanindrazana ka raha ohatra ka misy olona mitena mety ilainy le zalahy amin'ny resaka inona moa hoe fanovana-toetrana fa misy ny fanovana-toetrana boza hoe pourquoi pas mampanina moa zany fa raha ohatra hoe hitady place amin'izao fotoana izao tena tsy mila tsy anatin'ny saiko mihitsy zany tsisy lakon'izany zany amin'izao fotoana izao tsy be deabe koa mantsy nefa mandeha ny spéculation hoe anoany any anao anany koa fa satria teo zao tsisy lakon'izany mety tsara afiana koa dia zahay aty Suisse nampianarina iaina amin'ny karama io karamanao isam-bolana io de mahavitanao io atao fahasambarana ohatra hitanareo re zany manao vakansy any États-Unis any Canada any Europe rehetra tany any Dubai manao vakansy miaina ara-dalàna mandeha restaurant mandeha cinéma mandeha musée manao le fiainana ny fianan-davanandro zay nampianarina zay hoe io karamanao de zay fa za tsy manana eritseritra mihitsy hoe anina poste politique de andraratra po nanao zao tsy mety hatran'izay fa ohatra ilaina misy ilaina amin'ino moa ny zavatra anankiray tsy mampanindana mihitsy ny ametanana fa raha hoe iandry poste politique tsy am'izany mihitsy d'ailleurs tsy manana antoko tsy manana inino Makasitraka koto lila mahitsy ambo rakoto Arsoa Joseph nanaiky nasainy ny fandarana teto amin'ny Real TV Madagasikara ny l'invité du jour zany topoka sotra indrindra veloma daholo makasitraka indrindra topoka ianao any tokantrano ihany koa isoarako manokana niaraka tamintsika hatramin'ny farany tamin'ity alina ity ny fandarantsika mamy fotoana ho amin'ny manaraka indray topoka lasy topoka veloma topoka